Contrôle eto dia contrôle na ticket na touriste zay miditra ato. Zany hoe ny nombre ny touriste, numéro ny ticket na touriste, ny nom de guide, ny circuit ataony dia ny numéro ny tomobile zay mitondra le touriste manao an'le circuit. Zay zany tena asan'ity barrière ity. Toerana ty amin'ny PK14 ty aloha zany misy an'le hoe hazo atao hoe kotofina tsy paisopaiso zay io hazo io zany fanafody tsara be mihitsy ny resaka prostate ary nisy ny hazo mihitsy io fa efa nijanona moa le contrat sy le fanaovana an'le collecte tato. Zay zany rehefa tsy hitanao amin'ity point eto ty dia ny Afrika mihitsy ianao vao mahita. Tsy mahita fa tsy ato anaty parka le olona dia lasa tato ny scoop dia tsy maintsy najanona le autorisation ny atany amin'le fohy be fitanehana sy fanaovana an'le fikarohana mba hitehirizana an'le espèce. Ity zany le circuit tsakoka dia ity circuit matsakoka anazy ity zany misy vorona atao hoe tsakoka tsy hita raha tsy amin'ity faritra ity. Io vorona io zany tsy dia manidina loatra fa amin'ny tany ny tena fandanana dia anaty tany ihany koa izy mangatody. Piscine naturelle zany hoe manaturel anazy nga mahitatsika fa io le rina io tsy mamboarina tsisy fitoina tsisy natony. Rehefa nandroso fizahan-tany teko andafy be dia misy le atao hoe circuit check-in izay misy derrière PK6 dia mivoaka maketo zay slip zay nefa 6 km dia nefa le izy misy miakamidina be dia rehefa miakamidina avany zany le olona dia mba misaika eto. Eo koa zany zay manao an'le ankizy manao classe verte na le hoe sekoly maitso reny dia ty ihany koa zany mba moritaritana an'le ankizy mbola zazakely sy mitariny regny dia afaka milomano eto izy fa tsy mahazo mihoatra ny 10 minitra izy mangatsika be rano. Mahazo ny parka moa zany araka ny efa iarahantsika malala ny dobo-tanety zany hoe ny partie est ny parka any zany tena ahitana dobo-tanety. Ny fambolekazo moa zany araka ny efa fantatritsika koa ny politika ny gouvernement tamin'izao dia anisan'ny hiditra tanteraka ao anatin'ny fambolenan'le hazo, anisan'ny mandray anjara amin'le 40 000 hectares napetraka fanjakana ny parc national d'Andasbe. Maromaro ny tsindro anaty parka moa fa ny tena manahirana dia ny fitantanana ny afo satria hitanareo fa dia sarotra ny tantana ny afo tany Isalo na tany Karafantsika tamin'ny taona 17 Izahay Madagascar National Park zao dia nanana 10 000 hectares perte forestière tamin'ny taona 17 sy 2000
dia zay no mahatonga anay zao hoe anao fambolekazo zay a dia ataonay avy roa ihany zay manary manolo izy zay a zany hoe manao zay ao anaty parka mitovy amin'izay very a dia ity ivelan'ny parka zay a manao reboisement